Izraha toko 19. Ireto no lohan'ny fianakaviana sy ny filazana ny firazanan'ny olona izay niara-niakatra tamiko avy tany Babilona tamin'ny nanjakany Artakserses mpanjaka. I Gersoma avy tamin'ny taranak'i Fineasa, i Daniela avy tamin'ny taranak'i Tamara, i Atosy avy tamin'ny taranak'i Davida, avy tamin'ny taranak'i Sekania, avy tamin'ny zanak'i Parosy, i Zakaria mba amin'ny namany 500 lahy, voasoratra araka ny firazanany. I Elionay zanak'i Jeraia avy tamin'ny taranak'i Pahatamoaba mba amin'ny namany 200 lahy, i zanak'i Jahaziela avy tamin'ny taranak'i Sekania mba amin'ny namany 300 lahy, i Ebeda zanak'i Jonatana avy tamin'ny taranak'i Adina mba amin'ny namany 500 lahy, i Jesaia zanak'i Atalia avy tamin'ny taranak'i Elama mba amin'ny namany 70 lahy, i Zebadia zanak'i Mikaela avy tamin'ny taranak'i Sefatia mba amin'ny namany 80 lahy, i Obadia zanak'i Jehiela avy tamin'ny taranak'i Joaba mba amin'ny namany 200 lahy, ny zanak'i Josefia avy tamin'ny taranak'i Selmonita mba amin'ny namany 80 lahy, i Zakaria zanak'i Bebay avy tamin'ny taranak'i Bebay mba amin'ny namany 80 lahy, i Joanana zanak'i Akatana avy tamin'ny taranak'i Azgada mba amin'ny namany 100 lahy, ary ny avy tamin'ny taranak'i Adonikama dia ireo zandriny taty aoriana. Izao avy no anarany: i Elifeleta sy Jehiela ary Semaia mba amin'ny namany 80 lahy, ary avy tamin'ny taranak'i Bigvay i Otai sy Zaboda mba amin'ny namany 70 lahy. Dia novoriko teo amoron'ny ony makany Ahava izy ireo, ka nilasy teo nandritra ny 3 izahay. Noho nandinika ny olona sy ny mpisorona aho dia nahita fa tsy nisy taranak'i Levi teo na dia iray akory azy. Dia nirahako i Eliezera, i Ariela, i Semaia, i Elinatana, i Jariba, i Elinatana, i Natana, i Zakaria ary Mesolama, samy loholona ireo, mba amin'ny Joariba sy Elinatana, samy mpampianatra kosa ireo. Nampitondraiky teny ho any amin'ny Ido, loholona ny Kasifia ireo, ka nambarako azy izay teny holazainy amin'ny Ido sy ny Netinima rahalainy any Kasifia mba hoentina any aminay izay ho mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny tranon'Andriamanitray. Ary araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitray taminay no nitondra ny olon-kendry iray ho any aminay avy tamin'ny taranak'i Maly zanak'i Levi, zanak'i Israely ary Serebia sy ny zanany mba amin'ny rahalainy 70 lahy, ary Asabia sy Isaia avy tamin'ny taranak'i Merari mba amin'ny rahalainy ary ny zanany 20 lahy, avy tamin'ny Netinima izay notendren'i Davida sy ny mpanapaka mba hanompo ny Levita dia 20 sy 200 lahy, notonon'ny anarana avokoa ireo. Dia niantso andro fifadikanina teo amoron'ny ony Ahava aho mba
ampahorina teny eo anatrehan'Andriamanitray ka angataka azy ahalavo rary ny dianay sy ny any vady aman-janakay ary ny biby fiompiana rehetra. Fanahamenatra ahy ny angataka miaramila sy mpitaingin-tsoavaly amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalonay eny an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izahay hoe mahasoa izay rehetra mitady azy ny tanan'Andriamanitray, fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa dia mamely izay rehetra mahafoy azy. Dia nifady ihany izahay ka nangataka izany tamin'Andriamanitray, dia nihaino anay izy, ary nanokana 12 lahy tamin'ny lehiben'ny mpisorona aho, dia i Serebia sy Asabia, ary rahalahy 10 lahy ho namany, ka nolanjaiko ny volafotsy sy ny volamena ho raisiny mba amin'ny fanaka, dia fanomezana ho ao amin'ny tranon'Andriamanitray izay efa natokany mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainana sy ireo mpanapaka ary ny Israely rehetra izay vory teo. Eny nolanjaiko atolotra azy ny volafotsy 50 sy 900 talenta, fanaka volafotsy milanja talenta 100 ary volamena talenta 100, sy kapoaka volamena misarona 20 milanja 1000 drakma, ary fanaka varahina tsara 2 sarobidy toy ny volamena. Ary hoy aho taminy, masina ho an'ny tompo ianareo, sady masina koa ny fanaka, ary ny volafotsy sy ny volamena dia fanatitra sitrapo ho an'ny Tompo Andriamanitry ny razanareo. Koa miambena ianareo ka tandremo ireny, mandra-pahandajanareo azy indray eo anatrehan'ny lehiben'ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny Israely any Jerosalema, dia ao amin'ny efitrano ao amin'ny tranon'ny Tompo. Dia noraisin'ny mpisorona sy ny levita izany volafotsy sy volamena ary fanaka voalanja izany mba ho entiny ho any Jerosalema ho ao amin'ny tranon'Andriamanitray. Dia niala teo amin'ny ony ahavy izahay tamin'ny andro faha 12 tamin'ny volana voalohany fa hakany Jerosalema, ary ny tanan'Andriamanitray nombanay, koa izy no namonjy anay tamin'ny tanany fahavalo sy ny mpanao velam-pandrika teny an-dalana. Noho tonga tany Jerosalema izahay dia nijanona ateloana aloha, ary tamin'ny andro faha-4 no nandanjana ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka ho eo an-tanan'ny Meremota zanaky Ori, mpisorona tao amin'ny tranon'Andriamanitray, ary teo aminy koa i Eleazara zanaky Fineasa, teo amin'izy roalahy koa i Jozabada zanaky Joso sy Noadi zanaky Binoi, levita izy roalahy ireo. Voaisa sy voalanja izany rehetra izany, ary voasoratra tamin'izany andro izany ihany ny lanjany rehetra. Ary ny olona izay niverina avy tamin'ny fahababoana dia nanolotra fanatitra dorana manontolo ho an'Andriamanitry ny Israely, dia vantotra omby-lahy 12 ho an'ny Israely rehetra, sy ondry-lahy 970 sy zanak'ondry 770 ary osy-lahy 12 no fanatitra noho ny ota, fanatitra dorana manontolo ho an'ny tompo ireo rehetra ireo. Ny didin'ny mpanjaka kosa dia natolony tamin'ireo solon-tenana sy ireo gôvernora tamin'ny ety andafin'ny ony Eufrata, ary izy ireo dia nampandroso ny olona sy ny tranon'Andriamanitra.